ny mofinaina anio atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Androany fahavalo ny volana aprily 2024 dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy indray ry havana ary manonona ny fiadanan'ny Tompo ho ao amin'ny tokantranontsika izay miaindro sy mandray izao fandaharana mofinaina izao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika efa mbola afaka mifandray amin'ny alalan'izao fitaovam-pifandraisana izao ary misaotra ireo teknisianina koa izay mikely aina tokoa ho fandavirariana izao fandaharana izao. Dia mbola mpitombona amintsika hatrany anie ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Andeha isika hivavaka hisaotra sy hideran'Andriamanitra. Ry Andriamanitra Ray Zanaka fanahy masonao, misaotra sy mankasitraka anao tokoa izahay noho ny habeny fitiavanao sy ny famindraponao. Mbola nomezanao anay indray izao fotoana ahafahanay manambara ny hafatrao izao. Misaotra anao izahay noho ny fiarovanao anay tamin'iny alina iny ka nahatraranay indray izao maraina izao. Misaotra ny amin'ny fahasalamana heri-tanjaka mbola omenao anay. Eny fa na dia eo aza ny arety mandringana izay mahazo ny firenenay dia izahay kosa mbola nitahianao manokana ka velonaina trapa aminjena ny fitiavanao sy ny famindraponao tokoa no mbola tsy mahalany-dritra anay. Mamindrafo aminay ary mamilany elokay. Tsy tanteraka izay ary mpanota mandrakariva eo anatrehanao. Mametraka izao fotoana izao eo am-pelantananao izahay ka mangataka ny fahafenoan'ny fanahy-masina aty anatinay ka tsisy ho voambara afa-tsy ny sitraponao. Aza rehetra miaino izao afatra izao anie dia mba hosokafa ny fanainao masina ihany koa ny fony mba ho tany lonaka ny rino-teninao. Raha misy ny dera ny laza ny voninahitra dia ho anao rery ihany ry Andriamanitra io. Ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izany vavaka izany. Amen. Ny lohahevitra izay mpanjintsika androany moa ry havana dia amin'ity volana aprily ity dia manao hoe mampiorina ny mino fanavotan'i Kristy. Mampiorina ny mino ny fanavotan'i Kristy. Ka ny mofinaina izay anjarantsika androany dia araka ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Galatiana izay raisina ao amin'ny toko 7 ny 10 ka hatramin'ny 7 Ndeovaka itsika izany ary amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra amin'ny asan'ny lalàna dia eo ambanin'ny fanozonana. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra tsy maharitra mankatoa ny zavatra rehetra. Voasoratra ao amin'ny bokin'ny lalàna. Ary hita marimarina fa amin'ny lalàna dia tsy misy olona ho amarinina eo anatrehan'Andriamanitra fa ny marina amin'ny finoana no ho velona. Ary ny lalàna tsy araka ny finoana fa izay mahatandrina izany no ho velona aminy. Kristy nanavitra anay tamin'ny ozon'ny lalàna satria tonga voaozona hamonjy anay izy. Fa voasoratra hoe voaozona izay rehetra miantona amin'ny hazo mba ho tonga mijentilisa ny fitahianan'i Abrahama ao amin'ny Kristy Jesosy ary mba ho raisintsika amin'ny finoana ny teny fikasana ny amin'ny fanahy. Amen. Ray masonao, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Ry havana, vao tsy ela tokoa isika izay no nankalaza ny fetin'ny Paska izay fototry ny finoantsika dia ilay nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana, tanterany ny asa-panavotana izay nandray azy. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika fa afaka nankalaza sy nahatsiaro izany satria dia foana tokoa ny finoantsika raha tsy nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Nanoratra ity epistily ho an'ny Galatiana ity Paoly ry havana satria nahatsapa izy fa misy fampianaran-diso izay nahely tao amin'izany toerana izany. Ahelin'ireto mpampianatra sandoka reto izay milaza fa hoe ny famorana sy ny fankatoavana ny lalàna no antoka azahoana ny famonjena. Ka dia betsaka tokoa ny voataona sy voatarika tao anatin'izany. Nampalahelo mafy an'i Paoly izany ka dia niteny mafy ireto Galatiana izy ka tao anatin'izany nampiverenany azy ireo mba hialany amin'izany hevi-diso izany. Nampianatra izy ary nanazava indray ny amin'ny hoe voalohany tsy ny fankatoavana ny lalàna sy ny famorana no avovonjy. Dia faharoany hoe ny finoana ny Jesosy Kristy irery ihany no mitondra ho amin'ny famonjena. Arak'izay voalaza ao amin'ny Deutéronomie 7:20-20 dia ho voaozona izay rehetra tsy mahatanteraka ny lalàna. Jesosy Kristy nefa dia manambara fa tsy misy olona hatanteraka ny lalàna rehetra izany satria raha diso amin'ny lalàna iray ozy izy dia ho diso amin'izy rehetra noho izany dia ho voaozona daholo ny olona rehetra.
ary dia diso tanteraka ny fampianarana izay nenton reto mpampianatra sandroka ireto izay milaza hoe ny fanatanterahana ny lalàna sy ny famorana no avoavonjy satria ho Jesosy hoe tsisy olona nitanteraka ny lalàna rehetra izany mihitsy ka dia ho very daholo izany ny olona. Nampalahelo mafy an'i Paoly tokoa ny fahitana izany satria tsapany fa betsaka ny voatarika tao anatin'izany ka nahatonga azy ny teny mafy reto Galatiana mba hiverina ny finoana tena izy dia ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Ny tsy fiorenana tamin'ny finoana tokoa ry havana no nahatonga ny sain'izy reto eritreritra fa ny fankatoavana ny lalàna no mahavoavonjy. Na dia efa notoriana tamin'ireto Galatiana reto aza ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy Kristy dia mbola voasarika ny fampianaran-diso ihany izy reto toy izany. Ary na dia amin'izao vaninandro iainantsika izao koa aza dia mbola tsy vitsy no voasaringotry n'ireny fampianaran-diso ireny toy ny famoronana na fametrahana lalàna ka rehefa tsy manaraka izany ny kristianina namana dia manameloka avy hatrany. Mila mitandrina isika ry havana noho izany dia tsisy olona ho amarinina amin'ny lalàna izany mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra fa izay marina amin'ny finoana ihany no velona araka ny andinin'ny 1:10 eto amin'ity Galatiana 3:7 ity. Izay rehetra miantehitra amin'ny fanatanterahana ny lalàna dia voaozana. I Paoly dia masika mihitsy raha niteny tamin'ireto Galatiana reto ka niteny hoe adala ve ianareo fa inona ty ataonareo? Teo masinareo indrindra anie hozy izy no nanehoana marimarina ny Jesosy Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana ka dia nahoana ianareo no latsaka ao anatin'izao fampianaran-diso izao satria tsy miorina ry havana. Toa tsy takatra izy ireo ny asaribidiny asa-panavotana izay nitanterahani Jesosy Kristy dia mba hanafahana antsika ho afaka amin'izany fanadevozan'ny lalàna izany. Izany indrindra ry havana ny lanolorany Jesosy Kristy ny tenany ho faty eo ambony hazo fijaliana mba hitondra ny ozo ny lalàna ho fanamarinana antsika. Tsy misy afa-tsy ny finoanan'i Jesosy Kristy no mitondra ho amin'ny famonjena ary ny famonjena dia natao an'ny olona rehetra. Tsy misy fanavaka avana eo amin'Andriamanitra araka ny voalaza eo amin'ny 2:11 eto amin'ity Galatiana ity ihany hoe izay niatra tamin'i Jesosy Kristy izany no notahina ny firenena rehetra. Efa voavoan'ny Jiosy sy ny jentilisa ny vavahadin'ny lanitra satria Jesosy ny vavahady ary izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka ny havatra tian'Andriamanitra raisitsika amin'izao lalana mofinaina izao ry havana teny hoe tsy ny fankatoavana ny lalàna no mahavoavonjy fa ny olona voavonjy no mankato ny lalàna ka ampitiavana no hatanterahany an'izany. Fa tsy no nitahotra ny ozony tsy fanarahan-dalàna tsy akory. Dia mahay resa indrindra ry havana mba hahitandrina isika eo anatrehan'ireo fampianaran-diso izay miseho betsaka tokoa ankehitriny. Aoka isika iorina tsara amin'ny finoana mba tsy ho verimaina ny asa-panavotana izay notanterahan'i Jesosy Kristy dia ho an'Andriamanitra irena ny voninahitra fa ao amintsika kosa ny fiadanana. Andeha isika hivavaka ry havana. Ry Tompo Andriamanitra io, misaotra fa mbola niteny sy nampianatra indray ianao tamin'ity anio ity, fa tsy misy afa-tsy ny finoananao irery ihany tokoa Jesosy Kristy no lalana hitondranay ho amin'ny famonjena, fa tsy ny fankatoavana ny lalàna. Ampio izahay mba hiala amin'izany hevi-disona izany. Ny teninao anie hitoetra betsaka ty anatinay amin'ny alalan'ny fananao masina, ka tsy handalo fotsiny ihany ny rahanao izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana ho fanavotana anay mba hitondra famonjena ho anay. Mamindrafo aminay Andriamanitra araka ny fahasoavanao, araka ny habeny fiantranao, vonoa ny elokay. Sasao madio izay mba ho afa-keloko, ary diovy izahay mba ho afa-pahotana. Vavaka izahay ho an'ireo marary rehetra, na aiza toerana misy azy amin'izao fotoana izao, mba hahita ny famindram-ponao ka hositranonao. Ianao anala ny fanaintainana, ny tahotra, ny tebiteby. Ianao Jesosy Kristy ilay efa nitondra ny rofinay teo ambony hazo fijaliana. Esory hiala eto amin'ity tanay ity izany arety mandrikana izany satria ianao ilay tompon'ny hery sy ny fahefana faratampony, afaka mandroaka izany any amin'ny farimy rehetra afo. Tahio ny asa fitoriana filazantsara rehetra izay atao eo anivon'ny FJKM. Eny fa na dia misy aza ny teritery sy ny sakasakana. Mivavaka ihany koa izay ho an'ny sinode lehibe izay ho tanterahana any amin'ny Sambava amin'ny volana Aogositra izao. Tahio ny asa sy ny tetika asa rehetra izay kasaina atao eto amin'ity fitandremana misy anay ity. Enohy ny fitarainanay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ho farananay ny vavakay amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianaran'ny Tompo manao hoe ho tonga rehefa
fanjakanao atao ane sitraponao itsaka mitariny any lanitra miloanay mihitsy ny sasazo aminay ary mamelany elokay tahaka ny amelana izay reka taminay ary azatotranay amin'ny fakapana fa manafahanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay. Amen. Raha iso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano izay atolotra ho anareo ny anaran'i Jesosy Kristy izay manao hoe: Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty no efa nanome antsika ny tenany sy ny rany izay nanavotany antsika tamin'ny fahotana rehetra. Izy koa ane ampahery sy hiaro antsika amin'izany amin'ny finoana marina ho fiaina mandrakizay. Dia ho aminareo ane ny fiadanana. Amen.